Ao anatin'ny fanatanterahana ny atrikasa mahakasika ny fanavaozana ny politika ny fananantany ihany koa sika amin'izao fotoana izao ny coalition internationale sur le foncier no isan'ny tompomarika ao anatin'ny fikarakarana izany ary mpandray anjara maro no tazana nanatrika itetsika ity. Tsy manana drafitra mikasika ny politika fananantany Madagasikara, ankaviana mikasika ny fananantany ananatsika direo efa voarafitra tamin'ny andron'ny fanjanahantany. Ilaina tokoa araka izany ny firosoana amin'ny fanavaozana ny politika mikasika ny fananantany. Isan'ny navoatra an'Andriamatoa Raparson Eric, mpandrina nasionaly nisy sehatra iombonana ho an'ny fananantany, na sifa izany nandritra ny atrikasa mikasika ny fanavaozana ny politika fananantany, izay karakaran'ny coalition internationale sur le foncier, izay ivondrona ny firenena afrikanina maro. Nisokatra tamin'ny ofisialy tetsy amin'ny hôtel Ibis ty atrikasa ty. Notsindrin'Andriamatoa Raparson Eric ihany koa fa tsy azo iodivirana nisy fanavaozana ny politika fananantany eto Madagasikara manoloana nisy fivoaran'ny zava-misy toy ny fitombon'ny isan'ny mponina sy mba hitsinjovana ny vina mikasika ny fiarina ara-tsakafo. Tokony atao mifanaraka amin'ny filamy malagasy araka izany ny politika mikasika ny fananantany. Ny amporesin-jaton'ny mponina aty amin'ny firenena afrikana tokoa dia mivelona amin'ny fitrandrana ny tany ary ny 520 arkarena hamiditra amin'ireo firenen'ireo dia avy amin'ny tany avokoa ary tafiditra ao anatin'izany Madagasikara.